Najib Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Cyberbike est compatible avec votre console Wii ou PS3. Disponible de suite chez Batimax Inter pour un prix remisé à 240 000 arrières. Offre valable jusqu'à l'épuisement de stock. Batimax, la qualité au meilleur prix. Tsy tokony hisy fividianana eto Madagasikara. Raha tsy vita ny famadihana ny kara-pividianana ho biometrika. Izay no isan'ny fehi-kevitra goavana no nasongadin'ny antoko politika ao anatin'ny vondrona panorama nandritry ny famelabelaran-kevitra manodidina ny lohahevitra Madagasikara mihemitra izay nikarakarain'ny antoko MTS androany. Tsy azo idivirana ny famaritana ny valeur marchande ny arenan-kibon'ny tany. Efa ho 20 taona katroka no tsy nisy nijery momba izay raha ny fanazavana azo. Maro ny olana teraka indrindra eo amin'ny lafin'ny fandraharana. Tokony ataon'ny mpitondra fanjakana laharam-pahamena ny fiarovana ireo ala mbola misy ankehitriny fa tsy ny onona fotsiny amin'ny fambolekazo hoy ny masivoan'ny Suisse miasa sy monina eto Madagasikara. Ny fambolekazo eto Madagasikara izay tsy ampy ny fanaramaso rany nambarany. Mirongatra ankehitriny ny fanolalana ao amin'ny distrika Ambatondrazaka tato anatin'ny herinandro mahatratra 5 ireo tranga voarain'ny tompon'anaikitra tany amin'ny toerana. Eo amin'ny maresaka IRS sampirenena ny fampihenana ny famokarana intona manageja hafanana, fanampiana ireo firenena andalam-pandrosoana ary ny fampiasana ny angovo azo avozana. Ireo no isan'ny teboka ny voatra nandritry ny fanatanterana ny COP26 tany Glasgow. Andrasana ny famoahana amin'ny fomba ofisialy ny antotan-kevitra amin'izany. Ny andidiny rehetra. Fanaritra tokolasy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kolo TV Manasanoara. Anaraka izany hatramin'ny afarana. Tontolon'ny politika avy hatrany no hanomboantsika ny vaovao dia tsy tokony hisy fividianana eto Madagasikara raha tsy vita ny famadihana ny kara-pividianana ho biometrika. Izay no isan'ny fehi-kevitra goavana nasongadin'ny antoko politika ao anatin'ny vondrona panorama nandritry ny famelabelaran-kevitra manodidina ny lohahevitra Madagasikara mihemitra izay nikarakarain'ny antoko MTS tamin'ity androany ity ivresha. Manay nisy ny korotana amin'ny fividianana ny tona ny 3 ny antoko politika anatin'ny vondrona panorama. Maro ny teboka azo hitarafan'izany raha ny faneho-kevitra mpandray anjara nandritra ny famelabelaran-kevitra no karakarain'ny antoko malagasy tonga sainy. Lohalarana ny lisitra sy ny kara-pividianana izay tsy hanome antoka nisy ny fividianana mangarahara. Antony nampidiran'izy ireo ny mahakasika io anatin'ny fehi-kevitra hoentina anatrehany fokoanan-doha politika ataon'ny vondrona Europeanina. Tsy tokony nisy fividianana ho zahay, hoe tsy tokony nisy fividianana eto raha tsy efa vita ny carte électeur biométrique. Satria fatatsika fa olana io CENI androany io, satria io CENI io vao maika mitongilana noho ny taloha, tsy solotenana administrateur civil ao, tsy solotenana magistrat, fa zao hoe olana ihany zany no apetrany anaty CENI. Donc zany vao maika grave ny situation tsika zany, mety misy rotaka, mety mipoka amin'ny 2023, midina an-dalambe ny olona mandory zavatra rehetra, ok zay. Ka zay ny résolution faharoa andeha takinay zany. Tanao tsika miteny zao lehibe anisa fondateur en CENI io miresaka io dia milaza tsara zay olana resako zay ny le CENI ankehitriny. Ankoatra ny lafiny politika no voaboasina nandritra ny famelabelaran-kevitra androany ihany koa ny sosialim-bahoaka sy ny maro hafa. Isan'izany ny tontolo ambanivohitra sy ny tantsaha izay adino ny fanjakana vohibe ka antony angatahan'izy ireo ny hanaovana ny états généraux de l'agriculture et de l'environnement. Fokoanan-doha nasionaly iarahan'ny fanjakana vohibe sy ny mpisehatra isan'ny tokony. Raha nambaran'ny filohan'ny antoko ity mahatonga namaly ny antsony MTS, tsy mihemitra fa efa anaty lavaka goavana ny firidina. Tsy mihemitra tsony Madagasikara, mbola misy fotoana zany fa tena fa anaty lavaka lalina mangitsingitsika Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ny vahoaka fa tsy Madagasikara. Noho izany zany tokony ho tsapan'ireo mpitondra ireo. Tsy manana an'ilay qualification intsony izy entina hitantanana firenena. Tsy manana intsony izy dia lasa mamorona zavatra tsy tokony ho foronina, dia lasa araka ilay voalaza teo hoe tena mampiasa izay lainga etsy sy eroa.
nareo hoe tsy mahita tsara zao fijalian'ny olona grevy rehetrarehetra tsy fisian'ny asa tsy fahatongava mpandraraha avy anyvelany raha ohatra ianao tena mahay mitantana dia hainao tsara mitadin'le vola lenresan'le rangahateo hoe miantso ny investisseur avy anyvelany no maketo tsy ho tonga eto zany a raha ohatra zao fitsarana misy sy fanaovana monopole sy fanjakazakany zao ifanandrina mihitsy ara misy hafa koa aloha ifanandrina aminy ao inona nataoranao ifanandrenana aminy isan'ny nanaovan'izy ireo fanakianana manokana ihany koa ny mahakasika ny fonds souverain firenena manana excédent budgétaire no miroso amin'izay raha ny zava-misy maneran-tany mampametra-panontaniana ary mamofona famotsim-bola arak'izany mahamaika ny fitondram-panjakana amin'ny fametrahana ny fonds souverain hoy ny fanazabana androany no tontosa teny anoso ny famela belara-kevitra manodidina ny loha hevitra Madagasikara mihemitra no karakarain'ny antoko anatin'ny vondrona panorama. Isan'ny vaovao misongadina ihany koa dia tsy ampy ny paikady entina amin'ny feno tsy fanjarian-tsakafo sy ny kare eto Madagasikara raha nambarany vondrona Eoropeanina. Mila amafisan'ny fifandrombonan'ireo mpiara-miombona antoka sy ny tompona ndraiky mpanjakana raha ny fanazavana azo misy larana ary zao. Sakana tsy ahafahana mifehy ny ady atao amin'ny tsy fanjarian-tsakafo eto Madagasikara ny fitombon'ny mponina diso tafahoatra eto Madagasikara raha nambarany tompona andraikitry ny tetikasa eo anivon'ny vondrona Eoropeanina. Ilaina ny fifandrombonan'ny rehetra entina mijery indrindra ireo zaza voateraka tratran'izay tsy fanjarian-tsakafo izay. Considère ce fardeau comme étant quelque chose de très lourd pour le futur de Madagascar. Ametraka olana goavana ho an'ny hoavin'ny Madagasikara ny tsy fanjarian-tsakafo mitarazoka rehefa tsy misakafo tsara ireo zaza voateraka. Inona no antenaina ho an'ny hoavin'ny Madagasikara? Miady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo isika androany ary mety ady amin'izany foana na eo aza ny tetikasa maro napetraka miteraka foana ny olona dia verimaina ny paikady napetraka satria misy zaza hafa indray tratra ny tsy fanjarian-tsakafo. Mila omena tosika araka izany ireo zaza voateraka. Isan'ny olana koa no hoe betsaka loatra ny fatra eto Madagasikara dia sarotra ny ametraka paikady isaky ny fara fa ilaina ny fifandrombonana na ny mpiara-miombona antoka na ny fanjakana. La mise en œuvre de toutes ces actions. Isan'ny olana goavana sedrainy any atsimo ihany koa ny kere izay vokatry ny tsy fisian'ny paikady mahatra raha ny fanazavana trany. Isan'ny ohatrany raisy ity tompona andraikitry ny tetikasa eo anivon'ny vondrona Eoropeanina ity ny fanimbana ny ala izay tsy fisian'ny tantsoroka mazava izay ahafahana mamaha olana maro. Il y aurait les taux de malnutrition, surtout la malnutrition chronique. Mila mahafantatra ny zava-misy marina ireo mpitondra, tsy hitovy mihitsy ny zava-misy an'ny Fort Dauphin sy an'ny Sainte-Marie na tsy ombe. Isan'ny olana goavana ny fanimbana ny ala, ny kere tsy zavatra tonga ho azy, vokatry ny tsy fahaizana ny tantana ny tontolo iainana izany. Tokony hapetraka fa tsy ny azo irery ihany no ahafahana mahandro sakafo. Tsy misy dikany ny fipetrahana eto Antananarivo dia milaza fa misy an'izao na izao anananina fa mila paikady mazava hamahana ny olana. Mais à 1500 km d'ici, la réalité est toute différente. Raha nantontanisa mihoatry ny 50 isanjato ny zaza latsaky ny 5 taona eto Madagasikara no tratry ny tsy fanjarian-tsakafo. Antopisiany tetikasa na ny projet de fortification alimentaire pour les populations vulnérables de Madagascar anomezana tosika ara-tsakafo na aliment fortifié an'ireo zaza latsaky ny 5 taona sy 1 taona hatramin'ny 4 taona. Tetikasa izay isan'ny vatsiany ny vondrona Eoropeanina vola. Tsy azo hidivirana ny famaritana ny valeur marchande ho an'ny arena kibon-tany. Efa 20 taona katroka no tsy nijerena momba izay. Hoy teo anivon'ny ministera maro ny olona ateraka indrindra eo amin'ny lafin'ny fandraharana. Yves Richard. Tsy maintsy asipana-vaozana ny famaritana tsara ny vokatra avy amin'ny fitrandrahana arena kibon-tany eto Madagasikara. Raha ny nambarany talen'ny kabinetra amin'ny ministera ny arena kibon-tany sy loharanokarena stratéjika. 20 taona katroko izao izany hoe ny taona 2021 no nikitihana farany sara ny vokatra avy amin'ny fitrandrahana. Voamarika ireo rijateny rehetra mandrafitra ny rijateny momba ny fanondrahana ny fitrandrahana fa ny valeur marchande na ny saran'ireo akora avy amin'ny kibon-tany dia mila sipantsiana isaky ny enim-bolana ary farafakely ny isaky ny herintaona. Isika nefa tany amin'ny taona 2021 nanao an'izany farany. Ary vao tonga herinandro vitsivitsy zay no tonga indray matoa Prime Ministre miandraikitra n'izay hoe fitantana ny ministera izay misolo toerana dia efa nanomboka niditra nijeren'izany izahay. Tsy nisy antony hoe faneriterena na ataoko hoe fanaovana fandrahonana
ka izay zavatra izay no mila mba hifampizarantsika kely ary ampahafantarana ny mpiarabelona. Tafiditra anatin'ny fanavaozana ny sehatra ny fitrandrahana harena kibon-tany araka izany ny famaritana ny sarany vokatra avy amin'ny fitrandrahana. Ankoatra ny fanavaozana ny vidiny ifanaraka amin'ny zavamisy amin'izao fotoana izao, indrindra ny eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Maro ny tombony azo avy amin'izay hoy ny fanazavana. Na izany na tsy izany, mangataka ny andraisana ny heviny anatin'ny famaritana azy ny mpandraharaha, indrindra ny mpanondrana ny vokatra avy amin'ny harena kibon-tany. Ny antsonana mpandraharaha eo amin'ny famolavolana izay mety ho assiety na valeur marchande vaovao sy tiana ho apetraka eto amin'ny firenena fa tsy hoe tonga dia apetraka avany fotsiny le valeur tikano sy tikano ho jerena varia amin'ny site internet ery na eroa no anaovana an'ilay zavatra fa iarahana amin'dinika ary amin'izay fotoana izay afaka manome sosikeviny ao daholo izay mahatsikaritra tsy fahatonombanana sahala amin'izao zavatra rehetrarehetra izao fa tsy hoentina hanakatonana an'ilay secteur akory. Tafiditra tao anatin'ny fitakiany ny mpandraharaha mpanondrana ny vokatra avy amin'ny harena kibon-tany ny teny Novembre lasa teo. Nisihan'ny fifampidiniana mialoha amin'ny famaritana ny sarany akora vaovao. Mahazo vahana ary manomboka tsy afa-misaraka amin'ny digitalisation ankehitriny ny sehatry ny fandraharahana raha nambarany misehatra anton'izamo ny fiantraikan'ny valinaretina feo ihany koa ny firoborobon'ny teknôlôjia. Abraham Randriamanana. Nienatra amin'ny 500 isanjato ireo mpisehatra amin'ny fandraharahana mivondrona eo amin'ny MED na ny Madagascar Entreprise Développement nandritra ny fianaky ny valinaretina Covid-19. Ankilan'izay, sehatra samaro no niforona tato anatiny vanim-potoana ny fiboana ary nampisaina avao any fandraharahana tamin'ny alalan'ny fampiasana ny digitalisation. Tsy efa miala amin'izay intsony satria tamin'ny confinement iny dia hitantsika tsara hoe digital no tena niasa satria tsy afaka mifanerasera raha-batana isika dia ny digital no niasa indrindra. Efa be da be mihitsy mpandraharaha mitady vola amin'ny alalan'ny serasera amin'ny digital, amin'ny Facebook, amin'ny Instagram, amin'ny manana site web sy ohatr'izany, efa miroborobo be mihitsy ilay izy. Ny varotra sy ny fambolena amin'ny ankapobeny no anisany ahitana ny mpisehatra maro amin'ny fandraharahana ho aneto Madagasikara. Voafetra manoloana tsy fampiana ara-pitaovana ary ny olana ara-teknika ny fahafahana manao ny digitalisation ho an'ireo mpandraharaha. Betsaka ny gasy tsy manana accès amin'ny smartphone na ny téléphone arifomba. Dia misy koa ny gasy any ankabeazan'ny gasy mbola tsy manana accès amin'io, ny internet afa mbola tsy manana accès zareo. Dia izay no resana hoe ahoana ny fomba hiintégrena izay amin'ny mpandraharaha madinika. Jery izay hoe inavy ny olana misy amin'izao fotoana izao surtout tao aorianan'ny ilay crise sanitaire io. Dia izay no nametrahanay an'ireo olana ireo toy ny hoe olana ara-bola, ny olana ara-potoana, ny procrastination, fomba fitantanana orinasa, ireo fitaovana mahomby ahafahana mitantana orinasa. Misy koa ny économie circulaire, izany hoe tsy mamokatra fotsiny ihany fa mitsinjo ny any aoriana zany le développement durable. Tsy mbola misy hatreto ny lalàna malagasy mamaritra ny fandraharahana amin'ny alalan'ny fampiasana ny digitalisation raha ny anambarany tompon'andraikitra. Ity sehatra ity izay manomboka miroborobo eto an-toerana ary tafiditra amin'ireo tanjony fampandrosoana maharitra na ny ODD. Navaozana kosa ny fipetra fandraisana ireo mpandeha miditra eto Madagasikara tsoroana ny fiparitahan'ny valinaretina Covid-19 miditra amin'ny digitalisation ireo tompon'andraikitra ary nampitomboana ireo olona manatanteraka fitiliana. Michel Arana Arjo. Entina misoroka ny mety ho fiparian'ny valinaretina Covid-19 sy ny fanarahana ny lamina ara-pahasalamana rehetra, misy ny fanavaozana ny fipetra mifanaraka amin'ny fisokafan'ny sistany Madagasikara. Nanapa-kevitry ny filan-kevitry minisitra dia nametraka tsara hoe ouverture progressive no atao, izany hoe fisokafana misy étape zany no ataontsika. Na ny fréquence ny vol zao dia ny compagnie rehetrarehetra izay isokafantsika io dia indroa isan-kerinandro ny fréquence ny vol ary elanelany na 10 ora ny fréquence n'izany vol zany ahafahantsika
mametraka an'ilay lamina ara-pahasalamana zay efa napetrakantsika sady takiny OACI koa rahateo. Tsy tokony isintsondra ny fanazavana ny fitangoronana rehefa misy ny sidina tonga ny vato tahaka ny tranga tamin'ny fahatongavany ny sidina Air France farany teo. Nampitombona ihany koa araka izany ny olona mandray an-tanana ny mpandeha tonga. Nametraka fomba fiasa vaovao tsika, nametraka laminasa vaovao satria taloha manuellement zany no tadiavana hoe tonga ilay anaran'ilay olona zany avy any amin'ny kompania dia imprimena avy aty amin'ny tananarena avy aty amin'ny MEF zany ilay quittance dia tadiavina isaky ny manuellement isaky ny olona dia vita koa dia apasy atsy dia atsy vao mandoha vola tsy zany tsoa zany eny fa ny digitalisena direct ny eny dia misy solotsaina isaky ny comptoir dia anatin'ny comptoir ray misy olona roa misy comptoir valo eny zao dikan'izay olona 40 zany samby afaka mamoaka miimprimer eo no eo lay quittance lay client les passagers ary rehefa aveo koa misy latabatra 10 zay isan'ny latabatra zany misy panao test mpitsabo panao test eo amin'ny 2 na 3 dikan'izay zany tsy tokony isy tsony le tena filaharana eny ary voatandrona ny zavatra atao rehetra. Miankina amin'ny fanazan'ny rehetra ny lamina napetraka ny fehezina ny mety ho fiparian'ny valanaretina COVID-19 raha ny fanazavana. Isy ihany koa ny fitsiriana ireo rehetra mihiboka. Tokony ataon'ny mpitondra fanjakana laharam-pahamehana ny fiarovana ireo alina mbola misy ankehitriny fa tsy mionina fotsiny ihany amin'ny fambolekazo ho ny masivoan'ny Suisse miasa sy monina eto Madagasikara. Ny fambolekazo eto amintsika izay tsy ampy fanaramaso rano nambarany ionina saina. Toerana misy raika amin'ny 737 amin'ireo tandavan'ala teto Madagasikara no nahitana afo sy trangana torotanety ny taona 2024 araka ny tatitry ny ministerany tontolo iainana. Taremarika izay nahitana fiakarany 2.20 isanjato oharina tamin'ny taona 2024 ary ambony indrindra raha tato anatin'ny 5 taona farany. Raha isaina hatramin'ireo dorotanety rehetra ny tranga manerana ny nosy nahatratra 7.70 sy 309 sy 7 alina sy 3 hetsy izany ary inona fa iotra lavitra noho io ny taremarika amin'ity taona ity. Manoloana izany, nanambara androany ny masivony Suisse miasa sy monina eto Madagasikara fa ny fiarovana ny efa nanana ireo alina sisa tavela no tokony atao laharam-pahamehana mialohan'ny fambolekazo. Ity farany izay tsy ampy fanaramaso ihany koa eto amintsika raha ny fanazavana. Et je crois que la préservation de ce qu'il y en a déjà est nettement plus importante encore. Hitako hoe ny fiarovana ny fananana ny zava-dehibe kokoa noho ny fambolekazo eny amin'ny tany karakana ivelan'ny renivohitra. Mamboly nefa avy eo tsy misy fanaraha-maso. Ny ray apatelony dia mato azy ary ny ray apatelony hafa voadoro indray atsoatsy izay tena mampalahelo. Tokony hojerena sy hanaovana dingana izay fiarovana ny tontolo iainana sy ny alam-bola misy izay. Hitako fa tokony atao manerana nosy izany fiarovana izany izay vao tokony hanao ny fambolekazo. Tsy mandany fambolekazo aho, ilainy izany fa tokony hisy ny politika mazava, ny fanohanana sy ny fanabeazana ireo olona izay efa miaina manodidina ireny tandavan'ala ireny. Autour et au long des forêts primaires qu'il y en a déjà. Isan'ny lesika eto Madagasikara ny tsy fananana politika mazava amin'izay fiarovana ny tontolo iainana izay sy ny fampiarana ny lalàna ho an'ireo izay tratra mandoro tanety. Androany nanatanteraka fambolekazo tao amin'ny valan-javaboary teny Tsarasotra ny teo anivon'ny Lions Club Antananarivo Miranandro. Isan'ny antony ny safidinany toerana no mahavokavoky ny renivohitra azy eo amin'ny tontolo iainana sy ahafahana manaramaso ireo hazo izay novolena amin'ny maha-akaiky ny toeram-pambolekazo. Ahina tsy sitsony ny asa tanana vita amin'ny hazo vokatry ny fihazakazaky ny fandripahana ala sy ny dorotanety eto Madagasikara. Isany amin'izany ny marketerie izay mampiavaka ny Madagasikara ionina saina. Ray faingo telo tapitrisa hektara no velarana ala kilan'ny afo teto Madagasikara tato anatin'ny 20 taona farany. Izany hoe manodidina ny 2 hektara isan-taona ny tandavan'ala lasa lavenina eto amintsika. Isany antony mahatonga ny dorotanety ankoatr'ireo fafandre hatr'izay araka ny fikarohana nataon'ny WWF ny fitombon'ny ponina. 7.20 faingo 8 tapitrisa ny taona 2024 ary manodidina ny 20 tapitrisa ankehitriny. Manamafy io ny fiakaran'ny olona mipetraka an-drenivohitra izay mananika ny 700 amin'izao fotoana izao. Noho ifihazakazaky ny fahasimban'ny ala io, ahina tsy hisy intsony ny asa tanana vita amin'ny hazo hoy ireo mpiantsehatra amin'izany.
dia nefa ny amin'izao zany amin'le misy doro-tanety be sy ohatran'ny hoe fanembana ala tena mampalelo satria saika anjavona zany zao asanay zao azo heverina mihitsy hoe afaka 10 taona mety tsy misy olona manao marketing tsony satria tsy ho ampy tsony le azo dia zay enao manontany io hoe azo daholo ve zay amin'izao fotoana zao fa mieritreritra hoe inona indray no akora ampiasaina satria mety tsy hisy tsony zany ary mety tsy afaka ampiasaina tsony zany ary mety voatery tsika malagasy noho ny zavamisy noho ny doro tanety sy ny rehetrarehetra mety hoe misy 10 taona 20 taona mijanona mihitsy aloha ny fampiasana azo dia zavatra hafa indray aloha dia mitodika amina vy mety mitodika amina zavatra fa maro. Ankoatra ny asa tanana vita amin'ny hazo fahita hatramin'izay, mampiavaka ny Madagasikara ny marqueterie na ny fanamboarana ireo hazo araka ny loko natoraly ho lasa zavakanto. Manan-karena karazana hazo isika ka mahavita vokatra miavaka hoy ity mpisehatra amin'ny marqueterie ity. Ho azy manokana, karazany zato mahery no ampiasainy ahafahana mamoaka asa tanana tahaka izao. Isan'izany tambarasa, amborà, hazo mena sy ny sisa. Ireo hazo izay saika angonina manerana ny nosy raha ny ambarany ary arena ny Madagasikara. Dia matetika ahitana ohatran'ny hoe zavazavatra ohatran'ny hoe tableau tintin ohatr'izany no fetan'ny olona fa ho hitanareo indray marqueterie any fa tonga dia miraikitra amin'ny rindrina hovaina indray zany le fomba fanaovana marqueterie na ny fomba fampiasana le marqueterie zay no ezahanay aseho eto. Misy any amin'ny eo amin'ny zato mahery eo ny lokona karazana hazo tena fampiasana marqueterie zany ny anay mety ny sasany mampiasa mihoatra an'izay fa ireo no tena fantatra aloha zany. Raha marqueterie hita any ivelany ohatra zao no resahantsika dia zareo vitsy kely ny lokona hazo misy ao aminy fa ohatran'ny hoe sorasorakazo ny anazy no manintona ny maso fa ny hoe lokony hoe misy mavo, misy mena, misy maitso, misy manga tsy manana an'izay izy dia ny anazy misy mangalatra kely izy dia somary lokony fa ny antsika tena zay mihitsy. Zay manokana zany ohatran'ny hoe malahelo amin'le aratsiana foana ny antsika dia mamezaka omena endrika vaovao indray mba ahafahantsika malagasy makefika hoe aika antsika manana fa tsy araky ny filaza hoe mahanitra be ara-kolontsaina na ara-pomba na ohatr'izany na ara-tantara. Manomboka amin'ny 5 alina ariary ny vidin'ny marqueterie ary mety mahatratra hatramin'ny 20 tapitrisa ariary miankina amin'ny habeny sy ny hamaroany hazo na ampiasaina taminy. Raha ny asa tanan'ny Erisy Rabedor, ny malagasy no maronisy amin'ny mpanjefany. Tonga amin'ny fotoanany dokavatra isika aorianan'izay atatsika makasika ny tapakely ijerevana ny baolina bareny Madagasikara rahampitso eo ihany koa momba ny trangam-piarahamonina any amin'ny faritra any rehefa avy eo ary. Papote à mini prix avec tes potes et ta famille. Avec Mouratim, toute la journée, tu as 60 minutes et ou 60 SMS et ou 60 mégas pour 1000 ariary vers tes 3 numéros Friends and Family. Tape le dièse 322 étoile 26 dièse. Azafady kely ange tena tsy manofy ianareo ka. Azo atao tsara ny mametraka ny popon-drano sy kabone ary toeram-pidiovana mifanaraka amin'ny toe-batanareo olona manana fahasembanana sy vehivavy indrindra ireo bevoka ka tsy anjera na iosina anaty loto mankarary. Afaka hiasa sy hianatra ara-dalàna ianareo raha mifanaraka amin'ny filanareo marina ny foto-drafitr'asa. Ry namana manana fahasembanana sy ianareo vehivavy takio ny zonareo isitraka rano fisotro madio kabonety mombana ary toeram-pidiovana mifanaraka amin'ny toe-batanareo. Ry manam-pahefana isan-tsokajiny andraikitrao ny mametraka paikady sy teti-bola ahafahan'ireo olona manana fahasembanana sy ny vehivavy indrindra ireo bevoka isitraka rano fisotro madio kabonety mombana sy toeram-pidiovana mifanaraka amin'ny toe-batany. Une source d'énergie qui répond à vos exigences, un groupe électrogène fiable et performant, silencieux et économique, optez pour Greaves Power, les groupes électrogènes numéro 1 en Inde depuis 1859, dotés de moteurs et alternateurs robustes, proposent une puissance de 5 à 2500 kVA. Un vrai rapport qualité-prix pour 1 million de groupes vendus en Inde. Disponible uniquement chez Batimax ou sur le site web www.batimax-mata.com. Greaves, animé par la passion, guidé par la technovation.
English School of Madagascar. Ivitoerana fianarana teny anglisy amerikanina sy ny lafiny fizahantany. 20% fampiarana dia parler, manome motivation sy développement personnel. Hatramin'ny 9 bolana ny faharetan'ny fianarana izay mizara niveau 2. Misy cours ho an'ny sokajy taona rehetra. Efa maherin'ny 2 arivo ny mpianatra nahazo tombotsoa teto amin'ny ESM tanatin'ny 1 volana. Tongavary misoratra anarana ety amin'ny ESM Antanimena anelanelan'ny banque BFV sy pharmacie Ralsan fa anome fafampoanao izahay. Antsoiny 034 87 20038. Teo amin'ny 450 eo ny ankizy nivoaka tanoany ny 420 zany dia mpianatra navita efa bolana tao amin'ny ISM satria zay ny faharetany fianarana teny anglisy ao amin'ny ISM raha ohatra ka mizaraina niveau anankiroa izy ireo zay samby roa volana isany avy. Dia ankoatra ny 420 zay navita ny efa bolana zany dia misy koa ny ireo zay niofana mahakasika ny lafiny technique de guidage satria misy an'izay fiofanana technique de guidage zay teny anglisy atao amin'ny ISM zay anaky 10 mianadahy izy ireo ary ny ambiny zany dia mpianatra zay efa navita roa volana tato amin'ny ISM. Fidia manaraka zany dia amin'ny faha 10 ny volana Novembre ho avy zao andro latsinainy izy io ary efa nisokatra efa ela ny fisoatana anarana zay anentanana antsika rehetra ny tokantrano any manity hianatra teny anglisy ao anatin'ny fotoana fohy satria fotoana zao tokony tenenantsika teny anglisy indrindra ny tanora ary ny ankizy satria misy cours natao ny ankizy koa ao amin'ny ISM. Ho antsika zay manana excuse foana dia misy koa ny cours spécial samedi zay natokana antsika zay tsy afaka manisy jour ouvrable zay maharitra 3 volana izy io zany zay adiny 3 isakina sabotsy. Ho antsika zay manity andefa zanantsika anazy teny anglisy ao amin'ny ISM ihany koa dia misy ny cours zay natao ho azy ireo zany isaky ny alarobia zay tsy anaran'ny zareo anam-pianarana larobia sy sabotsy maraina indroa isan-kerinandro zay maharitra 9 bolana be zao zany satria maharitra hely taona zany fianarana teny anglisy ho an'ny zanakantsika raha ohatra ka te teny anglisy tsara zany ry zareo atianana accent tsara. Manambahiny sampana fampalalam-baovao amin'ny ity androany ity tsy za fa Sir Armel Christophe zay PDG ny English School of Madagascar. Miarabanao tokasoa atao anatin'ny fampalalam-baovao araky ny hitatsika teo aloha teo dia nisy moa fampahafantarana mahakasika ny hoe nisy ny fivoahan'ny mpianatra ao amin'ny English School of Madagascar ny fa 13 ny volana Oktobra lasa teo. Afaka lazalazanao misy koa ve mahakasika zay? Ia faly miarabanao David ary faly miarabanareo tokantrano zay manaraka ny vaovao an-tsary am'izao rivo zao. Araky ny hitatsika moa zany amin'ny oranjary teo dia avy nankalaza ny fa tsingeritaona ny English School Madagascar zay tamin'ny 17 ny volana Oktobra teo. Eto zany za dia tiako anararaotra isaotra an'ireo ray aman-dreny zay natoka ny English School Madagascar na ny mpianatra sy nanome ny fahalalana ireo zanany ary tiako koa ny manaritra ny fisaorana ho an'ireo mpianatra zay natoky any mpampianatra na mpianatra azy ireo tao amin'ny English School Madagascar ary manarakaraka an'izay tsy adino koa ny misaotra an'ireo mpampianatra zay niara-nisalahy na mpianatra andreo ankizy ireo nandritra ny fianarany tao amin'ny English School Madagascar. Ok, tiako ihany koa manome fisaorana manokana ho an'ireo artista zay nanafana ny lanonana nandritra ny fotoana io zany ary tsy adino manarakaraka an'izay moa zany ireo partenaire zay niara nanoana ny English School Madagascar hatrizay ka hatramin'izao ary tiako songaina manokana ny MGIT na ny Madagascar Graduate Travel zay nanome tolotra manokana ho an'ireo mpianatra anankiroa miendrika zay nivoaka tamin'ny 17 ny volana Oktobra teo tiké anankiroa mandroso sy miverina makany Zambie tiké io omenandreo mpianatra reo zany. Ary ahoana kosa ary ny fidirana manaraka zay efa nisy reny zay mivoaka dia ahoana ny fidirana manaraka amin'ny English School of Madagascar? Ia, ny fidirana manaraka moa zany dia amin'ny fahatelo ny volana Novembre ho avy zao zay anasana nareo rehetrarehetra na tokantrano zay lina te hanaritra teny anglisy amin'ny English School Madagascar
dia ny bureaunay moa zany a misokatra amin'ny valo maraina ka hatramin'ny dimy ariva zay hitantsika etsy an-tanimena moa zany araka voalazako teo a dia tiako tsindrina kely eto manokana ny salle de classe amin'ny English School Madagascar dia efa misy annexe amin'izao oran-tenenitsika zao a raha ohatra hoe nazatratsika tetsy an-tanimena ampitany banque BFV nampitany jardin moa zany marimarika kokoa na hitantsika zatra zay a dia misy ihany koa ery ambany amin'ny pharmacie d'Antanimena immeuble Santa amin'ny troisième étage dia raha nakena moa zany ny salle de classe ny SM hatrizay dia anakifolo izy ankehitriny efa fantatsika koa moa fa maro amin'izao no hoe ivitoerana mampianatra an'izany hoe teny anglisy zay teny anglisy moa zay tsy azo hidivirana intsony amin'ny ora itenenantsika izao amin'izao vanim-potoanantsika izao inona no tena mampiavaka ireo mpianatra mivoaka ao amin'ny ISM ia tsara fipetraka zay fanontanianao zay David ny tena mampiavaka ny English School Madagascar moa zany dia araka fantany be sy ny maro le ntsona hoe American accent na hoe fampianarana zany accent américain zay nefa tsy vitany hoe mampianatra an'izay accent américain zay fotsiny zay ao amin'ny English School Madagascar fa mbola ho ampianarina koa ireo mpianatra ireo resaka développement personnel araka ny hitantsika teo amin'ny public reportage teo moa zany dia misy fampianarana développement personnel koa ao amin'ny English School Madagascar tsy vitany hoe mpianatra ireo zany mahay teny anglisy fotsiny mivoaka avy ao aminay fa kosa manana fahalalana zay tsy azony tany ampianarana zay mety tsy azony tany amin'ny fiarahamonina fa manana fahalalana amin'ny zavatra miafina zany izy makasika ny développement personnel zany zay anisany mampiavaka anay ary manarakaraka an'izay moa zany dia misy resaka fizahantany koa aminay misy fampianarana resaka fizahantany na anglais de tourisme zay tsy tovisany amin'ny hafa satria zay sady mampianatra teny anglisy dia misy resaka fizahantany ary zay indrindra tiako ararotina eto fa ny ISM dia miorganiser voyage linguistique zay tanterahana amin'ny volana décembre zao io moa zany karazana activité ankoatrany ao an-dakilasy zany zay atao any amin'ny faritra Atsinanana moa zany io toerana io ny fizahantany fitsidiana io dia ho an'ny mpianatra ny English School Madagascar zany io tolotra io fa 10 ihany ny raisina dia ho an'izay mpianatra nianatra tao amin'ny ISM hatrizay hatramin'izao ka liana amin'ny zay zavatra zay dia afaka manatona ny bureau manontanytany makasika andinidiny makasika an'izay ny amaranantsika anazy ary afaka alefanao ary ve fanentanana ia fanentanana moa zany dia mitongava nareo mandoritra anarana raha ohatra mila fanazavana fanampiny nareo dia afaka miantso ny laharana zay hitantsika miaffiché eo amin'ny fahitalavitra na miditra avy hatrany any amin'ny page Facebook English School Madagascar _Antanimena ny bureaunay moa zany araka voalazako teo dia misokatra amin'ny valo maraina ka hatramin'ny dimy ora hariva lasinainy ka hatramin'ny zoma so come and join us at English School Madagascar. Yeah. Niara. Angasara ianao raha vahiny teto anatin'ny fampahalalam-baovao nitondra ny tsarofatana mahakasika izay English School of Madagascar zay. Mangasetraka indrindra tompoko. Zay mahakasika niny fa tontolon'ny baolina kitra kosa indray dia mijery miisa roa alina no afaka anatrika ny lalao izay ionan'ny baren'i Madagasikara tsy zany etsy Mahamasina Rahampitso Alahady raha nambarany tompony anaikitra manomboka androany ary maimaim-poana ny fizarana izay tapakila izay Abrahamarandriamana. Tamin'ny 7 ora maraina androany no nanomboka ny fizarana ny tapakila ho an'ireo mpijery anatrika ny lalao ifanandrinan'ny Barea Madagasikara sy ny Tanzania Rahampitso Alahady etsy amin'ny kianjan'ny Barea Mahamasina tafiditra ao anatin'ny andro farany amin'ny fifanitsanana ny Coupe du Monde 2024 aty amin'ny faritany Afrika ho an'ny vondrona J. Nateo aza ny faharesen'ny ekipa Pirenena na nolona ny Écureuil Benin alakamisy lasa teo tsy hosakana amin'ny fanohanana ny ekipa Pirenena izany raha nambaran'ireo mpitia sy mpankafy baolina kitra. Mba anohana ny ekipa Pirenena malagasy sy maninona rangava ataosika hoe karazana entraînement any etresika manaraky zay sady le ampo malagasy koa alefa Barea hatramin'ny farany za zany resy lahatra hoe le Barea efa tsy zay fa latsaka aty anatiko le fitiavana azy tsy dia le résultat loatra ny amiko no zava-dehibe fa le fanohanana tsika manko manohana ny asantsika dia ndao zalahy miencourage anjery zalahy miencourage amin'ny mpilalao miencourage ny entraîneur raha misy ary fanakianana be aza any anaty tambazotra tseratsera manakiana anjery zalahy fa mba critique constructive hoentina fa matotsika nahita résultat amin'ilay tamin'ireny 2019 ireny dia niara-nientana daholo ny retsaretsaka ndorina le averina le fiaraha-mientana alefa Barea Rahampitso. Marina aloha somary nakifikify ihany le izy fa lalao moa io izy ireo dia mbola manantena foana rehefa manao ny zavatra rehetra koa mila arana finoana
dia minontsika fa raha dia efa tonga teo amin'ny tanyntsika io dia tsy maintsy manarina an'izay tsika. Alefa barea dia mitandrina tsara le gôl sady atao tataka be. Lesika eo amin'ilay passe baolina zareo ohatra ny manao passe adversaire dia mamototra baolina ohatra ny le baolina vototra tany amin'ilay maharitra iny izao tena faute grave be mihitsy inona tonga le deuxième but inona. Dia eo amin'ilay gôl koa tsy haiko hoe maty gauche ve mely ve misy baolina tokony hoe ho azony dia lasa tsy azony misy erreur kely na izany ary any antsikivy izay mpakafia fa mbola anariny zareo amin'ny match izay atao eto Mahamasina. Alefa barea hoe mo Maimaim-poana ny tapakila ho an'ireo mpijery anatrika ny lalao etsy amin'ny kianjan'ny Barea Mahamasina raha ampitso raha nambarany teo anivon'ny FMF na ny Fédération Malagasy ny football. Etsy ankilany voafetra anisan'ireo mpijery mandritra izany. Na roal anisan'ny tapakila zaraina 15,000 ny eo amin'ny gradin dia 5,000 ny eo amin'ny tribune. Ny tsara angambany dia hoe izay tena mijery no maka mba amin'izay mba afaka mahazo pied daholo ny rehetrarehetra satria voafetra ho 4 isan'olona zany ny pied afaka alaina. Misoratra eny ambonin'ilay pied ny vavahady misoratra daholo ny vavahady anankidimy P1, P2, P3, P4, P5 raha pitso. Ito raha ampitso maraina ny fizarana ny tapakila raha toa misy ny ambiny izany ho an'ny androany raha nambaran'ny tompon'andraikitra. Isokatra amin'ny 2 ora atoandro kosa ny vavahady ny amin'ny kianjan'ny Barea Mahamasina raha ampitso ary anomboka amin'ny 4 ora ny lalao ionan'ny Barea sy ny ekipa pirenen'ny Tanzania. Lafim-baovao hafa kosa indray dia nahazo fampitaovana avy amin'ny tetika safanilo ireo mpianatra manana fahasembanana ao amin'ny EPP Mazorivo Antsirabe. Afahany ireo mpianatra manovy fahalalahana araka ny tokony izy moa no antony izao. Kolo TV Antsirabe. Mananjo hianatra toy zaza malagasy rehetra ny zaza manana fahasembanana. Ho an'ny eto Antsirabe manokana dia misy ny sekoly ara-panjakana izay mandray tanana azy ireny, anisan'izany eto amin'ny EPP Mazorivo Antsirabe avaratra. Zaza manana fahasembanana manodidina ny 50 no beazina sy omena fahalalahana eto. Tsy ampy anefa ireo mpanabe izay misahana azy ireo. Eo ihany koa ny tsy fahampiany ny fotodrafitrasa efitrano fianarana sy ny W ianaran'ireo ankizy. Araka izany dia tsy nijery fotsiny ity sekoly ity ny tetika safanily voy CBID izay tetika safampandrosoana ireo olona manana fahasembanana amin'ny fampiatiana miainga avy ny fotony ka nanolotra W ianaran'ireo mpianatra izay nitoanany CBM vola. Voy CBID vakinankaratra moa dia tetikasa izay hoe entina indrindra hanampiana eo amin'ny fampandrosoana ifotony ary ny fiatian'ny olona manana fahasembanana any ifotony. Izay zany la ezaka ny rahana androany kanefa moa manaraka ohatra ihany hoe eto daholo reo solitena ny tetikasa samihafa izay toana ny CBM eto vakinankaratra dia niaraka tonga izahay rehetra naneo fiara-mientana zany amin'ity androany ity tamin'ilay fanolorana ireo latabatra sy seza ho an'ny mpianatra manana fahasembanana izay beazina eto amin'ny sekoly eto Mazoarivo. Maro amin'ireo ray aman-dreny manana zaza manana fahasembanana no safidiny ampianatra ny zanany eto. Antony noho tsy fahampiany ny sekoly manokana tahaka izao, afahan'ireo ankizy manana fahasembanana hiditra ny sekoly. Ao ireo ray aman-dreny nahatsapa sahady ny fiovanana izy teo amin'ny zanany nandritra izay fotoana efa nianarana teto izay. Tena marina angamba izany hoe eto ny tena hoe tonga dia sady akaiky anay izy ihany koa mahay ilay mpampianatra eto izany dia naleonay tonga dia voananontany teto izay dia tonga moa dia niraisiny zareo dia eto foana aloha narovana mandrapa hoe mpampianatra manapaka an'izay hoe fa hatreto ilay izy dia mety hoe aorianan'izay indray izay vao mety hoe mieritreritra zavatra nahafandray. Tena nampiova be mahitsy ny tamin'ny voalohany andro teto narovana tsy mahay miara-miaina amin'ny olona fa matahotra izany raha hoe vory vahoaka maromaro izany betsabetsaka dia nefa vao niditra teto izy vao nianatra iray volana dia efa hainay sady hitanay sady hoe mahay miara milalao amin'ny ankizy izy mba mandray anazy koa fiarahamonina izany dia efa mba manomboka be dia be ny fiovana azon'ilay zaza izany rehefa ohatra izy ka mianatra eo satria mahay ilay mpampianatra tena mahay izy mahay mampita tsara mihitsy izy. Efa nisy ny fanampinana ataon'ny tetika safanily teto amin'ity sekoly ity ary izao tonga izao indray ny andiany faharoa amin'ireo W ianaran'ireo mpianatra manana fahasembanana. Ny votoatin'ny gazety mpiseho isan-kerinandro Madagasikara matin hebdo indray no entina aminao anatin'ity fanadinana manaraka ity isan'ny vaovao misongadina ao anatin'izany natratrarana ny minisitra teo aloha teny amin'ny serana mpiara-manidina Ivato nikasa itsoaka ny Madagasikara. Ny adidi izay entin'ny Abrahama Randriamanana.
Tentative de fuite à l'étranger. Voana la roue creuse les casseroles du HVM. Izay indray no lohaten-dehibe entin'ny gazety mpiseho isan-kerinandro Madagascar Matin Hebdo. Izy tomana ny mpamaky azy ao amin'ny pejy 4 sy 5 ho an'ny 12 hatramin'ny 17 Novembre izao. Votoatin'ity lahatsoratra ity ny fisambonana ny minisitry ny kolontsaina sy ny asa tanana teo aloha Randrianarso Voana Laroy teny amin'ny sairana mpiara-mianidina Ivato ny talata lasa teo. Nikasa hitsoaka ny firenena ity minisitra teo aloha ity manoloana ny raha malotona voasaringotra azy raha nambarany Matin Hebdo. Isan'ireo ny fisolokina, ny fanararoa-tapahefana ary ny famadiam-pitokisana. Ny taona 2024 no nivoaka ny filazana fikarohana nataony mitandro ny filaminana mikasika ity minisitra nandritra ny fitondrany rajonary mampianina ity. Tsikatra tato ato ny fitsoahana ny Madagasikara ataon'ireo tompon'andraikitra ambony nandritra ny fitondrana HVM raha ny lahatsoratra Matin Hebdo. Maro ireo raha mahavoatona ny anaran'ireo tompon'andraiki-panjakana teo aloha, indrindra ny mikasika ny fanodikodinam-bola-panjakana sy ny fanaovana kolikoly. Andrasana kosa hatreto ny famoahana ny vokatry ny fanadihadiana ataon'ireo sampandrara isatsokaziny toy ny Bianco, ny PAC ary ny fitsarana tampony na ny HCJ mikasika ireo tompon'andraiki-panjakana teo aloha ireo. Ankoatra izay, hita ao anatin'ny gazety Matin Hebdo ihany koa ny ampahan-dahatsoratra mikasika ny fandaharana lalino vokariny sampana fampahalalam-baovao ny Kolo TV FM. Taxi be eto Andrenivohitra, ampy saingy tsy mifanaraka amin'ny fepetra. Izay no arahinao anatin'ny fandaharana ny alahady ho avy izao amin'ny 7 ariva. Ny makasika ireo fiara fitateram-bahoaka eto Andrenivohitra ny olana mianjady amin'izy ireo ny fanavaozana napetraka ho an'ny asa fitaterana. Izay no arahanao anatin'ny fandaharana alalino eto amin'ny Kolo TV Rampitso amin'ny 7 ariva. Arahoariny ampany amin'izany. Izy noratefina nahary Olivier nandritra ny 7 taona nanaovany asa fitateram-bahoaka teto Andrenivohitra. Manomboka amin'ny 4 ora sasany maraina hatramin'ny 7 ora sasany alina ny anatanterahany asa fitaterana mampitohy ana Alarobia miazao ny Tanjombato. Isan'ireo fomba nahazatra azy ny fitsirihana ny fiara mialoha ny hainganana natanterahana ny asa fitaterana. Alohan'ny tena andanana zany dia mijery ny menaka dia manapoka ny rano dia sao dia tsy ampy ny menaka dia manimba motera dia raha tsy ampy ny rano dia atahorana mainy kilasy. Dia manaraka manadiodio rehefa aveo rehefa masazava kely dia mamana motera dia mandeha. Io zany efa izay zany le anina amin'le izy hoe hafanaina motera ka aloha vao mandeha hafanaina fefakadiny. Fandaharam-potoana zany dia miasa ka aloha zany ianao mitady vola dia rehefa tsy anona dia mba mody kely ndraika aloha ny mijery ny any an-tanàna. Taloha ihany izy zatsa fa noho ny avy izy efa zatsa dia efa tsisy problème Toy izay amin'ny ankapobeny ny fanombohana ny tontolo andro ho an'ireo mpamily miasa amin'ny fiara fitateram-bahoaka eto Andrenivohitra. Amanarivony maro izy ireo isan'andro no miantoka ny fitaterana ireo mponina avy amin'ireo faritra samihafa. Raha ny tantara, manodidina ny taona 90 no niandohan'ny fisian'ireo jonibotry tao aorian'ireo bus izay nanao ny asa fitaterana teto Andrenivohitra. Efa napetraka ny fanjakana tamin'ny toerana nisy anazy ny bus. Dia napetraka ny fanjakana tamin'ny toerana misy anazy ihany koa ny taxi ville. Toy izay ihany koa ireo taxi brousse. Kanefa ny olona nampiasa an'ireny taxi brousse ireny tamin'ny fotoana zany tamin'ny andron'ny 404 familial zany sy ny 504 familial ireny rehefa reraka ilay fiara ka any amin'ny taxi brousse dia mijanona teto Andrenivohitra. Ireny fiara ireny nefa tsy afaka natao taxi ville. Ny filan'ny mponina teto Antananarivo tamin'izany fotoana zany dia efa nanomboka nahatsapa hoe ela loatra ilay asan'ilay bus. Ary ny asan'ny taxi koa nefa nanomboka tsy takatry ny vahoaka. Dia nanomboka teo nisy mitsoina hoe papango na jonibotry. Clandestin izy tamin'izany fotoana zany satria maka mbeny croisement ireny zany na toerana izay be olona. Eny zareo no mijanona isaky ny maraina. Dia miandry izay olona hoe mpianatra na ny mpiasa na ohatr'izany dia mitatitra azy amina toerana anankiray. Toa Simca Berlin zany fiara zany e. Zany fiara voalohany nanao jonibotry sy papango.
dia rehefa eo 404 berlina. Nanoloana ny firoborobon'ny fitaterana tamin'ny alalan'ny Jonibotry, nanapa-kevitra ny roso amin'ny sehatry ny ara-dalàna ireo tompon'ny fiara. Nisy ihany koa nandritra izany ny lalàna noraisiny teo anivon'ny kaomina Antananarivo ho an'ireo fiara fitateram-bahoaka. Trangam-piarahamonina kosa indray dia mirongatra ankehitriny ny fanolanana ao amin'ny distrikana Ambatondrazaka tato anatin'ny herinandro. Nahatratra 5 ireo tranga voarain'ny tompon'andraikitra tany amin'ny toerana. Abrahama Randriamanana. Fanolanana 5 samihafa no nitranga tany amin'ny distrikany Ambatondrazaka ny Sabotsy hatramin'ny alakamisy lasa teo. Nahitana izany avokoa na ny tany ambanivohitra na ny andrenivohitra raha ny nambarany lehibe ny sampandrarahany fiarovana ny vehivavy sy ny ankizy any an-toerana. Ankizy latsaky ny 20 taona daholo ny efatra amin'ireo ary ny farany zandry indrindra dia 9 taona latsaka eo. Izay tena simba tanteraka tokotrany io ankizy kely 2 taona latsaka kely eo. Ny mampalahelo ihany koa dia ny ray aman-dreny ihany no manolana an'ilay zaza. Raha tsy tentsika hoe ilay zaza 2 taona latsaka io zao dia ny ray kely ihany zany hoe ny vadiny mamany ihany no nanolana azy. Mahazo vana ihany koa ny herisetra mianjady amin'ireo vehivavy any an-toerana. Ny Sabotsy lasa teo renim-pianakaviana iray 17 taona no maty ny vonoan'ny vadiny tao Antsahalava, tany Ambohimasina, komina Ambatondrazaka. Nentina tamin'ny dokotera izy satria fa tena narary, dia nibataina amin'ny taxi moto tsy voabata intsony satria fa tsy mafikotra, dia nibabena izy nakany, dia tamin'ny telo maraina izay nisy namoy maty izy. Hoe nitereny tamin'ny lohalina izy teo amin'ny tendany, dia nidakano izy dia nivonovonono intsy izy. Ankoatr'izay, ankizivavy mpianatra iray no niara-ny fanolanana no tanterahany Andianjatovo. Nobahanan'ireo olon-dratsy ny varavaran'ireo mpiaramonina manodidina antony tsy nahafahana namonjy ilay mpianatra raha ny fanazavana. Fotoana rovava zareo dia ilay zokiny no olona zareo fa ilay zandry no tsy natao zareo ninona. Olona ray ny fandrenesako anazy fa rehefa teo tokotany nantaniana zareo dia hoe tao an-trano dia ray teo avelany. Fatora zareo tadina ihany namatorany zareo ilay porta gadama. Dia varavarana anankitelo misy daholo ny anay, dia ilay teo ampitanay varavarana anankiroa ny fatorany zareo daholo. Dia tsy afanetsika dia ilay teo ampitanay moa tonga dia nirahoana zareo hoe raha tsy teo faty dia aza mivoaboaka. Amin'ny ankapobeny, fisotroana zava-pisotro mahamamo sy fifohana zava-mahadomelona no antony mahatonga ny fisiny fanolanana sy ny herisetra any amin'ny distrikany Ambatondrazaka hoy ny tompon'andraikitra. Hita sy tsapa fa ny firoborobon'ny fivarotana zava-mahadomelona sy ny fidoroana zava-mahadomelona toy ny toaka sy ny rongony no tena mampirongatra an'izay ka anentanana ihany rehetrarehetra sakanavaka ho an'ny ray aman-dreny tokony tanjontsika amin'ireny zanakitsika vavikely ireny ary tokony tsy atokotoko olona mihitsy indrindra fa lehilahy. Miantso amin'ny fanomezan-tanana ny rehetra ny tompon'andraikitra ny filaminana any an-toerana amin'ny fanomezam-baovao ary hitoroka ireo tompon'antoka manoloana ireo fanolanana sy herisetra mianjady amin'ny vehivavy any an-toerana. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia fampihenana ny famokarana entona manageja hafanana, fanampiana ireo firenena andalam-pandrosoana ary ny fampiasana angovo azo avozana ireo no isan'ny teboka ny voatra nandritra ny fanatanterana ny COP26 tany Glasgow. Andrasana ny famoahana amin'ny fomba ofisialy natota-kevitra amin'izany fanadina. Ny fanangonan-kevitra narosony ireo firenena sy fikambanana samihafa ho vahaolana ho fiatrehana ny fiovan'ny toetrandro no namarina ny fanatanterana ny COP26 tany Glasgow omaly. Nambaran'ny filohan'ny COP26 nandritra izany ny fandrosoana ireo tetikasa fisorohana ny fiatraikan'ny fiovan'ny toetrandro. Izany ny fampihenana ny famokarana entona mangeja hafanana, eo koa ny fanaraha-maso izany. Ahina hiakatra maherin'ny 2.7 degré Celsius ny hafanana maneran-tany hatramin'ny taona 2024 raha tsy misy ny fandraisana andraikitra raha nambaran'ny teo anivon'ny ONU. Ankoatra izay, andrasana ao aorian'ity COP26 ity ihany koa ny famatsim-bola avy amin'ireo firenena matanjaka ho an'ireo firenena andalam-pandrosoana izay isan'ireo iaran'ny fiatraikan'ny fiovaovan'ny toetrandro voalohany maneran-tany. Dia izay indray ny azo aroso taminao taminatin'ny fampalalam-baovao tamin'ity androany tiankatrana nararaka izany hatramin'ny farany. Soava tsara daholo tompoko.
Cyberbike est compatible avec votre console Wii ou PS3. Disponible de suite chez Batimax Intaha pour un prix remisé à 240 000 arrières. Offre valable jusqu'à l'épuisement de stock. Batimax, la qualité au meilleur prix. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.